Salama daholo tongetiko zany a tsy hoe mahatsara mio ihany le hoe mahatsara fa tena base a de tsy de resaka politika loatra androany a na raharaham-pirenena fa tiako ampatsahivina fotsiny ho an'le bois-kely io a ho an'ny Rajoelina fa tsy voarebireby ny resaka guirlande tsy fetifety isan-karazany akory a fa mbola tsy maty le afo, mbola tsy maty le afo ny afon'ny fitiavan-tanindrazana afaka mirebry loatra tsika rehefa avy eo rehefa vita ny fety zay angamba ny azo tenenina ny amin'iny fa de voalohany hoe arapaina daholo tsika kristianina rehetra na tratran'ny krismasy io moa zany le hoe teraka ny mpamonjy a de tsy ho asitsika toriteny betsaka fa samy mifanaja fotsiny a amin'ny zay finoany rehetrarehetra de milamintsika amin'izay de mamerina fiarapana krismasy ho an'le rehetra zay manao an'izay fety zay am'izao fotoana zao. Amin'ny fotoana toy izao moa zany mantsy ny tena ao anatin'ny herintaona ny entre 25 et 31 ny fomba hijerevana ny lasa sy ny hoavy io le herinandro faran'ny taona io zany fa rehefa eo a tonga de mireprendre indray a lasa indray ny rythme na zana tsara tsy de resaka politika loatra ho androany fa misy zavatra hafa tena tiako resahana androany na izany ara nefa de zao tsy manahaka mihitsy aloha koa nijery sary iray mitokana fotsiny a nivokatry le tolona ny tolona atsika aloha zany am'izao de échec mazava be le izy raha ohatra raisina sary tsotra fotsiny a tsy nisan'ny vahoakana malagasy akory no alaiko fa ny vahoakana Antananarivo 1,600,000 tsy nahasakana olona anankiray azonareo bandy anankiray a nahavaky ny barazy ny olona firy de tsy haiko hoe iza ny ampondra am'izany io tsy resaka hoe iza manana ny basy a iza manana ny force sy ny rehetra fa zao iza ny ampondra am'izany raha ohatra ka olona ray a tsy voasakan'ny vahoaka 1,600,000 Antananarivo fotsiny resahako zay mitodika any amin'reto le candidat vondron'ny candidat na de tsy te resaka andreo ary ahako ny abotira inona zany ty le fitsangatsanganana andehandehanana Antananarivo ty ka mangatakatanandroan'ny candidat mba hakombony am'izay le vava aloha aloha andrasana anazy a rehefa tonga rehefa vita ny fety ny tenany zany sy tsika rehetra responsable daholo tsika rehetra na zany tena responsable satria na de fantatra raha ny zavatra nataoko responsable koa no ny échecen'le tolona zay na eo koa raha ny ray aman-dreny hoe ray aman-dreny ara-drazana nanao inona moa zany le ray aman-dreny ara-drazana nanao inona nefa tsy vahoaka orinanao a tsy force orinanao fa de mampitahotra fitsika malagasy fotsiny le hoe ara-drazana mataotra sao de mba respect-n'izy fotsiny a sy mataotra sao de hipotrahan'le razana eo iny fotsiny angambany hoe mba force hoe zay somary ohatrany sy mampempotrempotra kely fa raha reo olona mijoro reo a tsy asiany Rajoelina dika mihitsy reo de zao le izy a minona vokany ny vahoaka no mizaka an'le vokany no reto mpanao politika no reto le milaza fa mpandinika politika Madagasikara reto any ny vokatry le izy de mizaka le voaka am'izao fotoana zao fa raisika ianao rehefa vita ny fety aloha andeha fety raha atao tsangatanana mantsy izy ty a de betsaka na de tsy mitovy ara ny hevitra de betsaka ny nangatanana hoe aloha andeha fety aloha zay tsika vao mirebe loatra indray mitolona fa tsy tokony fandrebirebo tsony zany andeha anao dibe sy ny namandray a fa aloha mipetraka mihitsy le vondron'ny candidat de aloha zay saha am'izay no mijoro fa io tsy aritra ela be akory efa fantatra nireo a na nanao investiture ary izy a na mipetraka officiel ary izy a na mahazo reconnaissance à gauche à droite ary izy a mipara rehetra zao hatram'izao aloha mipara rehetra fantany fa tsy maintsy ho avy ny tainy miaratsiny zay aloha ny amin'iny fa ny tena tongavako eto zay a dia iresaka zavatra hafa indrindrindra iresaka ho an'ny diaspora tam'ireny tolona reny a tena hitako mihitsy hoe misy le alahelo-n'le malagasy a aty ivelany misy a le tena hitako mihitsy le fitiavana an'le tanindrazana azonareo te hanao zavatra mihitsy le diaspora mipetraka aty ivelany a te hanampy nefa indraindray a le nanampy ary a de ohatrany tsy lasa lavitra mihitsy
na miaraka sasatra koa isa de ohatra zao amin'ny cyclone io de ame fanampiana indray aloha le fanampiana nefana ohatra ny tsindrona any amin'ny dokotera ihany ohatra ny hoe molona marary a miakatra ny température de aheno mena fanafody a lany ny doziny fanafody de miverina marary ndray izy aloha ohatra zay le fanampiana avy aty amin'ny hoe tsisy dika mihitsy izy la fin de la fin fa zavatra miproposeko zany de zao ho an'ny diaspora zay ny mafanomezana nataoko androany efa misy namana roa na telo ndresako an'izy ty a de manao an'izany zalahy am'izao fotoan'izao misy mijery zalahy zao amin'ny ray amin'ny zalahy zao misy mijery tazako eto am'ty anankiray ty jerevana betsaky sika reto a aty amin'ny diaspora no mpiray tanindrazana mpiray fiavinana tiako tenenina na amiray tanàna na amiray fokotany na miray tamboa mpiray tamboa na miray village na miray cité betsaky sika ny tiako atongavana de zao raha tia anatinareo a sy raha tia ampandroso sy mba tia eno mihitsy hoe ino tsirony ato anatinareo te nanapy ena Madagasikara nanapy ny firenena de zao mitambary lisany zay ray tanàna zay ray cité a zay ray fokotany tsy manena le mpiara amire fotsiny ary lefa zomana sabotsy reny fa rehefa anankitelo na efatra na 5 lisany a de ampy de zao ny zavatra teneniko kolisiny hoe mangala na misafidiana fokotany anankiray na quartier anankiray na village anankiray de iny toerana iny a raisy ohatra ny firenena anankiray mihitsy ohatra hoe firenena anankiray nyolona ny village na fokotany a na quartier ny raisinisany a raisy ohatra ny firenena anankiray a de ao no mifantoka am'zay zavatra atao ao no miinvestir ao no manampy ao no mampianatra ao no manoro aza mitodika any amin'ny resaka politika tsony zay zavatra miseho any avolozy zay zavatra miseho any ambotsiroatra on s'en fout avelao any fa io village raha io na fokotany raha io a na cité raha io a raisy ohatra ny firenena anankiray mihitsy ho anareo telo menadana ho anareo efadana ho anareo 5 lahy tonga de exemple nomeko a mba hampazava azy kokoa amin'ny zavatra ataony am'izao fotoan'izao am'izay mazava aminareo izy misy am'izao fotoan'izao a tsy lazaiko ny toerana mba ho sécurisena an'zareo satria fataralay ny toetra nety zilamboty rehetra ohatra teneniko eto ny toerana anaovana an'izy telo menadasy a miinvestir amin'ny village io ao Madagasikara io a ary malagasy ny io zany ny tomboka amin'ny resaka ohatran'izao fotsiny amin'ny olona atao amin'ny tanàna hoe zay vonina ny anampy anareo zay any velany de ino ny tombony action voalohany nataonay a de ny anaran'le tanàna hitanareo efa miditra tanàna nareo a de mipetraka eo ny anaran'ny tanàna hoe ty ambato fotsy ty ambato laby de iny fotsiny eo implaty iny fotsiny le tombon'ny action satria am'le anaran'le tanàna efa tsy hitatsony na le a na le tena efa vaky de namboarina izany afaka namboatra an'ity de natsona le razulina zay natsona vitanao fe ty razulina vitako izy izy tsy miteny mihitsy inona ny karama amboarina razulina de amboarina zay amboarina ianao nividina ny ciment vidina tsy nandany ohatrina koa na vita tsara tare mihitsy le anaran'le tanàna tsy nandany 25 € akory tsy nandany 20 € akory de ny action manaraka ndalina makany tambary ndalina makany mifakana fatsakana taotona be very daholo ny rano a ny sevienikizy efa miloloan'le rano a mienjera de natsona ndray olona anankiray izany afaka mpamanamboatra ny tilalan'ity nama de efa mijaly le vahoaka bandrola nangady an'le tany amin'ny tanana 17 € naovan'izy ro lazy 17 € a zay nefa telo menadany karakaran'lizy misosa ohatran'le latabatra eny lalina makany apatsakana am'izao fotoan'izao lalina makany tambary ny problema fotsiny ndray a indray tsara le lalana de nanamboatra kalesa ny boikely de mikrisa amin'ny kalesa azy lahy makany amin'ny toerana de zao na voatena atao inty izy io béton na tsy voatena atao béton satria le goan'le efa mezaka ihany lahy tsy atondra la roulement le kalesa fa sy ny hazony kodarana fa nazara mandoka an'le tany ihany de natao béton izy am'izao fotoan'izao tsy nisy 17 € akory naovan'izy ro lazy ny somary la mibizina an'li zany de ny ao an-tanàna ny vavahady rehetra zay amoron-dalana namboarina daholo mba mibika an'le tanàna
ohatrinona ny lany tamin'izany 3 € par porte isaky ny vavady ny lany, tsy nisy zavatra betsaka akory fa de maka hazo a de zareo ihany mahita hazo, zay mahita hazo anaovana an'io na maka anaty ala io na mandeha mividy na dianina tsy manina fa ny lany aloha fantatra ihany 3-4 € isaky ny varavarana. Après misy ny lavaranga ndray moa zany, misy ny lavarangan'olona ny misy ny andarana iny a, ny lavaranga ny misy efa tsy manana le kinana intsony fa de le hazo fotsiny mitsatotsatoka eny a nambariny reny de nilokona reny nandehana 20 € reny ny tranony rehetrarehetra. De mandeha amin'le tanàna io am'izao fotoan'izao a mahafinaritra mijery an'le tanàna. Misy namako avy any avy any izy zao de miteny amiko misaotra ny lala tsy marikô fa ny zava-toza fotsiny zao tsy voatery nandositra fa nanino lamy mandositra hoa tena nitsaiky de tandrala lanjaina ozy le rony ozy zala faly zareo zay ny investissement tena hoe zavatra simple fa io politika io raha ino arahana tsy miova politika Madagasikara io fa raha te hanao zavatra ka te hanampiny eo amin'ny firenena de zay ihany tsy miraharaha zay zavatra amin'ny seho ivelany fa io fokotany raha io na cité raha io na villa raha io ao mifatoka. Ary ny zavatra anankiray lehibe natao tamin'izay nanangana an'izy de nanangana ohatran'ny ny karazana parlementaire zay fa any ankizy 7 foana ka hatramin'ny 7 taona nalaina natao parlementaire ao an-tanàna. Ireo tsy miresadresaka amin'ny olon-dehibe reo, tsy mila ny avian'olon dehibe reo fa aty amintsika ty ivelany. Azafady zay natao ireo parlementaire reo manana amin'ny président reo ankizy reo de olona roa miara-miasa aminy ankizy ihany de mizara ny asa amin'ny membre reo ankizy be dehibe ao tanàna reo miasa ny ankizy mizarazara hoe ny sasany misy groupe mijery ny fiarahamonina fotsiny, misy groupe mifantoka fotsiny amin'ny ahoana ny fivarotana eto amin'ny tanàna eto, ahoana ny tsena, ahoana ireo mpivarotra épicerie reto, zay fotsiny ny asan'le groupe anankiray. Ny groupe anankiray miasa fotsiny amin'ny fahadiovan'ny tanàna, ny groupe anankiray ny fandehan'le ny bureau administratif ao tanàna, ahoana ny fandehan'ny tifokitra amin'ny village ty, ahoana reto tanora reto. Nefa zany reo ankizy reo 7 taona ka hatramin'ny 4 taona de mijery ny zava-misy, inona ny tena pahanty, inona ny tena pahanty. Ary reo ankizy reo manome rapport aty amintsika ty ivelany isaky ny 3 volana milaza ny zavatra misy ao an-tanàna alefan'le rapport de hita ao daholo iza manao inony, fantatro daholo iza mamilava, fantatro daholo ny zavatra miseho, fantatro antsika ty daholo ny zavatra miseho, iza mila fanampiana, iza manao fitaraina, iza ny tokony iza ny tokony inona ny zavatra tokony amboarina. Ary eo tsy vidina mena fanampiana fotsiny zareo fa afaka midemerde zareo rehefa tena mifakazo izy afaka midemerde raha zareo mitady vola ho an'ny fokotany io, ho an'ny village io par rapport arakaraky ny proposamentsika azy koa. De io rapport mena zareo io alefan'zareo aty io fitinina avy aty de tsongaina de soratana zay azo soratana de alefa anatin'ny pliant anakefatra na atao anaty boky kely anakay ohatran'ny bokyny carte ty amintsika reny, atao anatin'io reny rapport nataon'le ankizy reo de alefany aminy boky io zaraina fa tsy ho voazara daholo akory ny rehetrarehetra fa nanamboatra fotsiny zay ohatra hoe boky 10 de iny ny apasipasiny rehetrarehetra ao ohatran'ireny cahier de chant taloha reny. Efa nahita le boky fenareo mbola tsy nahita zay alefa saky aminay de iny tapitra mahita daholo ny ao tanàna zao zany ny zavatra misy atao tanàna, mipasipasy ny boky iny. Raha ohatra olona 100 zareo ao amin'ny tanàna boky 7 fotsiny de fampy de mifampipasy boky izy. Zay ny fetomboany de arakaraky ny ambiance anaovanao azy eo ny fomba fanaonay zao rehefa hoe fety ohatran'izao tsy miteny amin'ny fokotany, tsy miteny amin'izy fa le mpivarotra menakely sy le mofo baolina le mpivarotra dite eny amoron-dalana no atsona ny lavay hoe ny lavay na avant hoe zay olona rehetra tonga misotro dite eto amin'ny maraina amin'ny 9 ka hatramin'ny 5 de mio gratuit. Fa aza miteny ianao hoe gratuit rapitso na gratuit afaka apitso, zay fotsiny système zay de efa vetina eo de tsy maintsy tonga anjareo ihany nefa hoe
zareo tany ivelany a nanao anna gratuit nareo anty gratuité mivarotra mena kely sy mofo baoleny a 300 000 ny azo maximum anatin'ny une journée maximum zany a na 200 000 de teneny izy hoe rapitso maraina ohatry zao rapitso androany zao noely maly izy manotenenina hoe rapitso a zay misakafo eto aminao manomboka amin'ny enina mandrapongany amin'ny sivy na mofo firy ny lany na mofo firy a tsy miteniteny mihitsy ianao tsy manisy soratra hoe gratuit rapitso fa rehefa tonga avily izy isotra avily izy inona de rehefa mandizy hoe gratuit mandehana zany ny fomba fikoloana le olona ka averiko eto indray fa na olona telo na efatra fotsiny nareo maka cité anankiray na quartier ray na fokotany ray vita io mahafinaritra io tanàna io rehefa avy eo vetivety tena mitena reo fa vetivety ary tena misy plaisir misy le hoe fanampiana omena fa sy le fanampiana vonjimaika be fotsiny tonga de any de tsy de avy eo de miverina indray le problème miverina le crise zay ny zavatra tiako tenenina androany a ary io le firaisan-kina tena ilaina zay nanao an'ile anaran'le zao moa zao natao le izy ny anaran'le tanàna iny a de nasiany le rangazy plaque ngeza be mihitsy eo amin'ny anaran'le tanàna eo ohatra ataontsika hoe ty tanàna ny Ambatofotsy de eo ambany eo nasiany soratra hoe tanàna mailo a tsy mirahina de nanamboatra zay autocollant isaky ny fivarotana tanàna Ambatofotsy a mirahina mailo sy mirahina fa io tsisy mpangaro tsisy mpangaro posy miainga mihitsy ao tanànao nizaniza fa tonga de fitsaram-bahoaka tonga de kopy mpangaro hoe raha tratreto vita zay ny zavatra torohevitra meko androany a mety aminareo izy tsara tsy mety aminareo a daboy de manaova ihany politika fa rehefa vita ny fety a mireprendre ny politika ny politika tsika fa zao tsy misy resaka mandat 5 taona miainga zany io zay aloha de tenenao Rajoelina tsisy mandat 5 taona zany io zay raha fa de samy manao fety sambatra daholo a engany mbola tafita ny afatra fa de amin'ny manaraka indray salut daholo